Alleluia ho anao riray, alleluia ho anao rito, alleluia ho anao riray, alleluia ho anao rito, alleluia ho anao riray, alleluia ho anao rito, alleluia ho anao riray, alleluia ho anao rito. Is Christi, Panzaka, Panzaka, is Christi, Panzaka, Panzaka, is Christi, Masina. alleluia ho anao riray, alleluia ho anao rito, alleluia ho anao riray, alleluia ho anao rito. Eo amin'ny fanatreana feno ny hafaliana ka mihira izay Fanatana fiderana ho anao fanjakana, alleluia ho anao riray, alleluia ho anao rito, alleluia ho anao riray, alleluia ho anao rito, alleluia ho anao riray, alleluia ho anao rito, alleluia ho anao riray, alleluia ho anao rito. Is Christi, Panzaka, Panzaka, is Christi, Panzaka, Panzaka, is Christi, Masina. alleluia ho anao riray, alleluia ho anao rito, alleluia ho anao riray, alleluia ho anao rito, alleluia. Ry hafana malala rehetra amin'ny tompo a arabaina sika raha pitsy dia raha pitsy no hanomboka ny tena fahorin'ny tompo fa ny androany kosa izy tena mampitandrina atsika fa andro amin'ny jodasy androany tadidio a fa jodasy ny mpianany tena tiany indrindra satria tena mahay indrindra nahita fianarana ambony indrindra ary tsy mba isan'ny Galaliana miaraka amin'ny namany nefa dia zany olona tena tiany Jesosy zany hoe mangalatra mangarona foana ny kitapom-bola ny mpianatra ho aza manokana dia ny fitiavany vola nanaiky izy hamadika azy vola no ambony very mba mifanany zay no ampieritreritan'i Jesosy atsika ny androany vakitsika ny salamo fa 5:80 ny hira hoe anjaireko tompo miantso ahy ianao ho an'ny Kalvari. Salamo fa 5:80 ny 1 ka hatramin'ny 4 ihany amin'ny anaran'i Jesosy. Ho anao ny fanginana sy ny federana Andriamanitra ny zionao ary eo aminao ny anefanany voady ry mpiaino vavako. Ianao no atony nofo rehetra ny zava-mahameloko ahy dia miolotra noho izay zakako nefa ianao mamela ny fahadisoanay. Sambatra zay fidinao ka hampanatoninao hitoetra ho akianjanao ty ho voky ny zavatsoa ao amin'ny tranonao zay dia ny zava-masina ao amin'ny tebolonao. Sambatra hono zay fidina Andriamanitra hampanatonina.
mba hitoetra ao amin'ny tempolony. Eritreretinao zany fifidianana manetriketrika ao anatreny vahoaka any amin'ny tempoly, nefa dia natao tsinitsinina izany. Izay reko Tompo ny feonao. Voninahitraneo anao Andriamanitra masina indrindra. Ilay Andriamanitra mahery, tompony hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Tomponay rehetra, mpanjakanay rehetra, Andriamanitra rehetra, Andriamanitra ny mino rehetra. Mideranao tsy akiaty zay amin'izao andro herinandro masina izao, satria tena fotoana famanginao ny olona, ananaranao ny olona, anolonanao lalana vaovao, fa izahay tena jamba tokoa, jamba ny vola. Rehefa eo ny vola mandahanao tahaka ny nandava ny Jodasy anao. Saotranao Jesosy mampatsiaro zany. Nofidinao zay ho ianao, ampanatoninao reo arany mpanomponao Jesosy, manatona anao satria efa nofidinao mba ho anao, gataka aminao amba hiteny aminy ananatra azy Jesosy. Sotra Jesosy. Olona malotomolotra zay, mpanota daholo fa tsy misy manao ny marina na deray aza. Fa no ianao Jesosy zay mampanatona anay eto, nifidy anay, mamenatra na dia ny meona aminao aza. Miondrika izay manome voninahitra anao Jesosy, fa na tsy tahaka ny fomba nareo any an-danitra aza, raisy fa vokatra ny fonay rehetra manao hoe masina, masina, masina Jehovah tomponareo endrika natany rehetra. Amen. Petraka isika. Mitely izay ovakitsika dia ny Salamo 5:5. Salamo 5:30. Salamo 5:5, ny andininy 7 hatramin'ny andininy 12. Andininy 7 ka 12 sy ny 13. Amin'ny anaran'i Jesosy. Aringano izy, akoroy fitenin'ny Tompo, fa mahita loza sy ady ao an-tanàna. Ho dinidininy andro aman'alina eny amboniny mandana io, ary eloka sy fampahoriana no ao aminy. Ratsy no anatiny, ary ny fitaka sy fanogolena tsy mba miala amin'ny lalam-beny. Fa tsy fahavalo no nana ratsy aho, fa raha izany
niaritra ihany aho. Tsy olona mankala no manandra tena namely ahy, fa raha izany dia niery azy aho. Fa ianao lehilahy mitovy sarangamiko, namako sy sakaizako indrindra, dia isika izay mifakamamy resaka ka miara-mandeha amin'ny maro ao an-tranon'Andriamanitra. Mafy amin'Andriamanitra. Raha tanonika fahavalo no nanaratsy azy, niaritra izy satria fahavalo. Tsy olona mankala azy koa nanandra teny amely aho izy, fa raha zany dia niery aho. Fa ianao lehilahy mitovy sarangamiko, namako, sakaizako indrindra. Jodasy ny sakaizany indrindra, tena tiany indrindra. Isaka izay manoto io ary tena maditra kosa nefa izy amin'ny toetra. Hoy ny fitantarana azy hoe 510 ana nanatra azy. Mba manontany anao aho, mba impiry Jesosy nananatra anao? Tandremo itoetra anao io. Mora miova enenao hoe, mora mandaa mbe fa nisy zay. Tandremo fijangajanganao io, hitondra aretina ho anao ane io e. Ary tonga fahavizanana ho an'ity nofonao ity. Fa mbola manao ihany ianao. Indroa zay, fisolokiana rehetra noho ny amin'ny vola, nampitandrina anao izy fa higadrana ianao raha manao an'io. Telo zany. Ianao manozina ny rahalahinao hoe foky lahy, ratsy lavitra noho ny mpamosavy, mpamon'olona. Tsara raha natonina vato be tendanosy alentika ny anaty ranomasina fa olo tsy manjary. Fa izy amintsika tsy nanompa ny namany na dia nieritreritra ihany azy. Isao ataovy eo tsainao mihitsy hoe impiry Jesosy nanandra. Ava rehefa tsy mety ny aho dia hidira ny devoly, ny ahafantarana fa tafiditra aminao ny devoly, dia tezitra be ianao. Mora tezitra be ianao, kizitina velona ianao na mivadinao ary amin'ny konanao totondry. Tsy mpanao an'izany ianao, ria amin'ny vadinao. Zay ianao toy nidira ny devoly. Tsy zava ho Jesosy noho ny fidinareo 12 ny anankiray ozy dia devoly, dirany devoly noho ny fitiavam-boly. Mananatra anao Jesosy isao kely. So izy teny aminao androany araka ny teny voalaza teo hoe isika zay mifakamamy resaka miara-mandeha tany maro any tranon'i Jehova, aoka nampokazo ny fahafatesana aridina velona amin'ny fiaina tsy diso, fa ratsy eo amin'ny finenany io olona io. Raha voaozin'Andriamanitra angenao fa avy ary hazo tsy namoa amin'izay ilany azy no zonony maina, ny pitso ihany dia maina tanteraka hatrany amin'ny fakany. So heverinao
fa kisendrasendra ny any jodasy tsy kisendrasendra fa nataon'Andriamanitra mihitsy ho fantany hoe ny hafarany io a menatra ianao a amony tena dia hoany amin'ny hafa be mba samy mieritreritra ho fanavozana fanadiovana ary famelan-keloka sotra Jesosy ataontsika ny firana fa 700 zaza-piodina mingavy ianao Jesosy mba miverena antsony ny ray ianao isika maly eo am-po tsy terena ndreto zay Jesosy miaiky fa ratsy marary ny rafy te voly io sy trano zay fa simba nitoetra anay miady eo tokantrano miaraka amin'ny ankizy ianao indresy nanota ka mendrika ho faty very zahay ny razanay dia nanompo ny maty ka narahanay ray eo jereo hoe dia mba avonjeo a mba ho zanakao izay mitanondry ndiny voalohany sy ny faharoa sangana ivavakisika Jesosy Alarobia tahaka an'izao na nanatra dia manavy izany tsy toboko zavy izany tsy toboko zavy izany tsy toboko fa iza zay miaraka manatsoboko an'ity mofo ty eo anaty kapokako zay no madika ny mahagaga dia zao ampiarahany devoly amin'ny tanany mihitsy ny tananao ampiarahany amin'i Jesosy mbola tsy tonga saina ihany hoe za teny ka mpiandry tanako ny tanan'i Jesosy mametra tanana amin'ny anaran'i Jesosy ka ay iny amadianao an'ny tompo hoe manomboka androany ahy tsy araka aminao tsony fa makaleo ahy mpiandry namako sasany amin'ny toetrany dia ianao misy mana ratsy tena eo anatrehan'Andriamanitra ao anaty kapoka
dia hoy Jesosy ataovy aingana ary izay tianao atao, amporisian'Andriamanitra mihitsy anie anao ratsy ianao e. Mba eritrereto izany e, fa arakaraky ny alantsika amin'Andriamanitra amporisiny amin'izay nao amon'olona lasa tokoa. Tongavany dia vola ianao, iny misy vola 7,500,000 ndao anaraka anay, eny ary zay tananao mihitsy manao eny ary, afaka 3 andro 7,500,000. Faly be anao, tsy mbola nahinana zany ianao to ambonin'ny tany. Tantara marina zany lazaiko anareo zany. Afaka 3 andro indray hitany, ave anaty iny 7,500,000 akory ny hafaliany na dia ndray aman-dreny aza ravoravo mihitsy nahitan'izany vola zany any am-pelantanany, fa mantra mora ravoravoizana vola. Afaka Herinandro mahery nandomba ravarana amin'izay ry zareo. Ianao ny ray aman-dreny, eny tompoko, avise aty mba mety ve nareo raha mba entina mitsangatsangana miaraka aminay izy. Ka efa nahazo vola 7,500,000 efa intelo, efa 22 millions zany. Nanaiky zay ene, zay le manaiky entiny devoly, nentiny teo tamin'ny 7 maraina amin'ny 4 arivo, nentiny tao an-trano razana efa maty. Tomany le ray aman-dreny, fa nataonareo enina ny zanako, ny anjera tany atendrim-bohitra izy, ahoana ny anjera ka tsy vaky ny lohany, tsy tapaka ny tanany, tsy tapaka ny tongony, tsy potika ny vatany, tabataba tao le reniny. Lasa le ranga nitondrany vola be amin'ny boaty savony ohatry zany sokafany. Ay, zany ny vidin'ny ainy zanako, tsy maninona ampanakarenanay zany. Tandremo ara ozy le olona, tandremo so mitabataba, aleveny mangigina ny zanakareo. Eny tompoko, na nakarena izy menakavy, zany ny afetseny ny devoly mandraborabo vola amintsika. Ireo 12,700 412 Jehova Tompo, ndreto zay mifona aminao fa be lelokay be efa fantatro Jesosy mihitsy hoe ty ny elokao. Ianoy ray ao, ianoy ankehitriny, ianoy ny vavaka ihany, ianoy kambavaloha. Ndiny voalohany ihany. Mifuna
lalana nanda ny fananaran'ny tompo fa izay manafina ny fahotany ho Jehova tsy ambinina tsony ianao mafy amin'ny fiainanao zany samy vavaksika Jesosy ianao ny malala ny eo am-pona irehetrarehetra olona adala ny vola daholo zahay Jesosy zany mampalahelo anao mora rebirebe ny vola zay tsy tadidinay mihitsy ny tenina hoe mitandrema fa nyde vola neka fetsy mody ravoravozany amin'izany vola zany zay tsy miangona tsony efa nanan-karena lasa nitsanganatsangana amin'ny andro alahady adiny ny asanao amony tena ne ianao io amony tena ianao very daholo nampona ianao amin'ny andronay rehetra Jesosy voakosoka daholo fa very zay andro pasika zao ny andro Jesosy mangataka anao aho tonga amin'ny olona rehetra ny trano zay nandre zany teninao zany hiala amin'ny ratsy fanaony iongotra mihitsy amin'ny ratsy fanaony sombo mahazo famindram-poany aminao amin'izao andro pasika izao mpanomponao mangataka izany Jesosy zay rehetrarehetra zao mbola nompo anao fa mba avonjeo zahay mba ho tanteraka aminay aneny tenina hoe tsy Andriamanitra niaka ho tofo mandrakizay mbola velona zay amindra fo aminao noho ny amin'ny anarako ho fitainao amin'izao andro pasika zao zany Jesosy dia mba olom-baovao zay amin'ny manaraka anatanteraka ny teny mpanao salamo rehetra zay manao hoe sambatra ny olona zay voavela sy voasana fahotana sambatra ny olona zay tsy misy fitaka ny fanarana amen mena n'Andriamanitra ray sy tompany ny lanitra sy ny tany ary mena Jesosy Kristy zanany lahy tokana atao amintsika zay nitorotoroana tamin'ny masina nateraka marively nijaly napakapatokola no mbolona tamin'ny Hazofijaliana matika nalelo nentina tany fiainantsika nitsangana tamin'ny andro vahatelo niakatra ao any an-dandra mipetraka kavanindrolotra ratsy to avy any eveny tsara mivela sy ny maty meny ny fanahy masina Fiangonana Masina malera zao tontolo zao fiangonana ny olona masina mitangana mikeka mpitsangana ny tenany maty ary ny fiainana mandrakizay voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery ihany Alleluia masina tsy voatompony maro tsy voninahitra rehetra tanteraka tokony izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanamasina petraka isika ny raha pitsa ny nanorena an'Andriamanitra Jesosy Kristy ny fandraisana fanasan'ny tompo voalohany maly izy le ny teny raha pitsa izy no ny teny hoe manirika maniry mba hiaraka hinana amin'ny pasika aminareo dia ny tsy mbola maty ary dia tena ny hinana voko be mihitsy zay anisan'ny sakafo farany anompoka eo amin'izay ny fahoriny laka misy alina tsy ny sakafo tsony zoma tontolo maraina atoandro ariva izy ombona tamin'ny Hazofijaliana
zay nahatonga azy teny mangorooro loatra ny fanahiko a ohatra ny hofaty aho mieritreritra an'izany anaraka an'izany tsika raha-pitso intelo fidirana raha-pitso ny anankiray a amin'ny valo maraina ny anankiray a amin'ny roa fa tsy amin'ny roa sasany ny anankiray a amin'ny enina be ny mpangalatra zao be ny mpamakitrandro zao tamin'ny heritaona be dehibe tsy mba nizarazara fa dia indray nandeha daholo ny angona vaky ny tranony zay ny ataoko hoe asy olona foana ao an-trano fa ny devolo fetsy amely anareo sotra tao anao fanatitra atsika zao a izay manome ampifaliana no kasitrahana indrindra Nefanuni
ny fitiavany antsika no nanolorany ny tenany matis tenitsagano pancesintray matis tenitsagano pancesintray dia mbola manona ny fiadanan'ny tompo amintsika tahaka izao indray ndrara avy amin'ny birao Foibe FPVM noho ny andraikitra betsaka tanterahan'ny ray aman-dreny Dadarandray nataon'i Jean Josepha filohan'ny FPVM ary noho ny amena samihafa dia toy izao manaraka izao ny fandaminana sy ny dindinika ho an'ny mpiomana atokana amin'ity taona 2024 ity sy ny fanatanterahana ny iraka kahian'ny iraka ao amin'ny sekretera ny fifoazana ny fanaterana ny kahian'ny iraka ao amin'ny sekretera ny fifoazana Tsinjorivo Ambatomravavy Alotra Mangoro Marvoay Anosy Sava Ifanirea dia ny 17 ny volana Martsa ka hatramin'ny 15 ny volana Avril Ambodanerana Ambondromifé Kelalina Tomasina dia ny voalohany volana Jolay ka hatramin'ny 12 ny volana Août 2024 ny kahie izay tsy voatitra amin'ireo daty ireo dia tsy hoentina ambavaka intsony fa miandry amin'ny fotoana manaraka mpiomana nahafeno fianarana 2 taona ka nahavita manodidina ny 200 ora eo no atao dindinika fa tsy 2 taona fotsiny anjaran'ny mpampianatra no mijery tsara ny kahien'ny mpiomana dia mbola manantena antsika rehetra avy amin'ny CFF manasa antsika rehetra mba hanotrona zanantsika CFF amin'ny alahadin'ny Pasika amin'ny 5 ora hariva amin'ny riana faefatra amin'ny antsapana ataon'izy ireo ampitombony finoanao sy ampiorina andao idera fanitsangana ny tompontsika avy amin'ny mpamakilainy Madagasikara ny mpamakilainy Madagasikara dia mampafantatra antsika rehetra fa misy varotra izay atao eo amin'ny fiangonana ny Atalata ny Alarobia ny Alakamisy Masina ka toy izao momba izany akopolarda rokolao amin'ny vidiny 24 000 ariary ary trondro tilapia amin'ny vidiny 18 000 ariary koa manasa anse anjifa izany amin'ny fanohanana ny asan'Andriamanitra miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy adiny tato am-piangonana tompoko ny baiboly komaly ny vavaka tamin'ny roa razy sasany tao amin'ny premier étage nomba azy baiboly kely marron misy ny anarana misy karatra mpiandry numéro 22592 ao amin'ny angaviana rehetra tompoko izay nahita azy mba hanatitra azy ao amin'ny madame Raymondy misaotra betsaka indrindra nisy baiboly filazana nisy baiboly adiny teto am-piangonana ny alatsinainy fa 3 volana Avril teo amin'ny fivavahana riva teo amin'ny W farany akaiky ny chorale misy karta mpiandry promotion fanomezana ko iangaviana izay mahita azy mba natitra azy ao amin'ny sekretera na iantso numéro 034 05 084 78 dia misy voady anankiray vakina amin'ny anaran'i Jesosy Jesoa apetrako aminao ny asa fikelezanaina nanolotra vola 5,000 ariary voninahitra dia an'Andriamanitra ireriany Amen. Efa vita moa fanaterana ny rakitra ko atao ny fanolorana azy. Misy fadikely izay misy antia fitarainana mafy dia mafy tia ho antsika. Izaho dia manambady katolika. Ny vady aman-janako tsisy mety miditra atao amin'ny FPVM intsony efa manotaonana izay nefa izay mivady dia tato natao mariazy voaroaka foana isa-maraina ary zao miezaka ny mankina foana sady voavona amin'ny boaroa ka maratra foana zanako vavy mbola kely dia efa manao sipa sady manompa no tsy manaja izy io ny heverina katolika fa ny FPVM moana petsara belatsy mikorotana tanteraka izay efa manataonany ka mba mangataka vavaka aminao zay dada tena mijaly na ny sakafo aza apetraka ohatran'ny hoe varina lika izay tsy miara-matoritsony fa izy eo mbany riana
dia zao ty ambony riana tsy maintsy miasa amin'ny karana ka efa nyteny tamiko izy hoe izy ony a misy devolo boranina tany mafy tena mafy no ny ainako farany mba mangataka asa aminao a Jesosy zao a izay eto ny tenenako sy rapitso marobe tsika izay katolika ato amin'ny FPVM efa nyteny taminareo a fa misy fiangonana hafa koa tsy mametra tanana fa atety amin'ny orina fotsiny ny rano atao batisa dia zay tsy adala akory ny soratra masina amin'ny teny hoe atao batisa amin'ny rano dia atao batisa amin'ny fanahy masina izay vita amin'ny fametrahan-tanana ka rehefa natao batisa ianao tsy nisy fametrahan-tanana io ny vokanao Jesosy tsy tafiditra ho aminao tsony a fa raha natao batisa amin'ny fanahy masina ianao tamin'ny fametrahan-tanana zany ho ao tsy misy devolo tafiditra tsony na iza na iza na iza zozoanao a ny diran'le devoly boranina zay izy teo voalazana teo tafiditra satria tsy natao batisa amin'ny fanahy masina ianao a zay ny afaranao saraka miady misy devoly raha teo a ozy tsy fantatro natetonao mimaly sy ny androany zay nesany Jesosy a nesany ny mpiandry raha tsy tio ianao dia tena vomafy ianao noho izany vokatra ireo taratasy maro be tonga any amin'ny tata indrindra fa ianareo katolika dia manokana ny andro sabotsy aho a alohany aoriana amin'ny pasika pasika zao zao amin'ny lahady a 9 dia sabotsy 17 io sabotsy 17 io a nareo katolika rehetrarehetra dia ampidirina amin'ny toerana anankiray raha ohatra moa misy mariazy a na misy faty sanatria dia misy efitrano anankiray any a anaovana batisa anareo sarotra be mihitsy ny mamonjy anao andriamatoa satria le vadinao mihitsy no manaiky idiran'ny devoly boranina voalazanao teo tsy afaka amin'io izy raha tsy angaredona be mihitsy ny manala an'io ao ary io no mahatonga teny aminareo tsy maintsy hiady foana ianareo a alao io aloha atsoa izy raha samy matao mariazy teto anareo eto any amiko anariko teneniko dia efa miantso mpiandry aho a andray azy fotoanany herinandro masina zao fotoanan'i Jesosy matorotoro foana ianareo tsy fantatrareo mihitsy ny famonjena zay omen'ny tompo ianareo tsangana amin'izay tsika mifalia aloha fa mbola tiantsika Andriamanitra Bye.
Teka mahafantompisika. Sotra Jesosy, tsapanay ny fitiavanao efa tratranao 2 taona lasa zany, tsy miova fa izay tsy mba mahatsiaro zany, izay tsy mivelona amin'izany fa dia miady foana ny ataonay tahaka ny ramonga izy mivady ireo. Zao nidirany devoly satria tsy nanjary ny batisa nataonao taminy, ary sarotra ny manala an'io raha tsisy ny miazakazaka mitady famonjena aminao Jesosy. Gataka aminao jerinao zany amin'izao herinandro masina izao. Zay ny vitanay vokatry ny fonay tompo, na kely iny na be iny ny angatahako aminao, mamondraha fo na amin'izy mivady miady be io aza dia mba iresao anaro raha alina. Sotra Jesosy, voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Haleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, endrika tany rehetra. Amen. Petraka isika. Zao tsika dia iain'ny tenin'Andriamanitra izay entin'ny mpanompony pasteur Iraka Alain. Alohan'izany tsika dia anao ny hira hoe: Tompo, tena te eona aminao mihitsy zay, te eona aminao. Ianao ny teny izay lafarany ianao androany, ampipetrahana ihany. Ivavaka isika. Jesosy Tompo, tena sadaikatra dia sadaikatra Jesosy. Ny antony ianao ny teny hoe raha ny jamba no mitarika jamba dia any akadiny efa rany. Mpanota daholo izay Jesosy, tsisy marina eto nany anankiray azy. Zany mba hiangaviako anao, tonga avy eto anilako eto, na dia tsy mendrika nanendry ny molotro aza ny tananao hitondra hafatra ho an'ny fiangonana, akipio fotsiny masonao Jesosy, apetrao eo mambava ny mpanomponao ny teny, noho ny amin'ny teninao tamin'ny apôstolinao fahiny tsy miova. Ampanao ny fahasoavako fanamalemy azy ianao, tanterahako amin'izany ny heriko. Misaotra Jesosy, toko lehibe ho azy zany, ary noko fa hanakolazaina amin'ny fiangonana ianao Taninanandrano amin'izao fidirana faharoa amin'ity andro fahaefatra fankalazana anao ty Lalan'ny Hazofijaliana. Ny anaranao Jesosy, Tompo lehibe, no angatahako zany. Amen.
ho ampitomonao amintsika mandrakarivana ryavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rainy Jesosy tompontsika. Tena sakodiavatra ryavana araka ny tonom-bavaka teo. Raha nanombokintsika ny tamin'ny alahady fifaliana sy fisaorana an'Andriamanitra ny fiakaran'ny tompo tamboninahitra tao Jerosalema fahiny. Fa ty anjara apetraka androany ty mafy. Ary zara raha misy filazana ao anatin'ny Baiboly mahakasika ny andro Alarobia tahaka an'izao, ilay antsoina hoe andron'ilay mpamadika. Inona ny azo lazaina Jesosy? So dia teniteny foana fotsiny andeha ny soratra Masina aloha, izay tena fototry ny finoantsika no iangana amin'izao afatra izao. Filazantsara araka ny Lioka ny toko 12. Lioka ny toko 12. Asianareo marika kely aloha rehefa hitanareo zay dia tahaka an'izany koa ny Exodosy ny toko 12. Exodosy ny toko 12. Lazako aminareo mendalana eny any andenin'izay anarahantsika ny vaky teny. Fa ny Lioka aloha ny toko 12 ny andenin'ny voalohany ka hatramin'ny 9 zao ny voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy ilay tenin'Andriamanitra tonga nofo. Ary efa mby akaiky ny andro firavoravoana fihinanana ny mofo tsy misy masirasira, dia ilay andro atao hoe Paska. Ary ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna nitady izay aminony an'i Jesosy, nefa natahotra ny olona izy. Fa Satana niditra tao anatin'ny Jodasy, ilay atao hoe Iskariota, anankiray tamin'ny 12 lahy, dia nakao amin'ny lohan'ny mpisorona sy ny lehibean'ny mpiambina izy, ka niresaka taminy ny amin'izay amadiany an'i Jesosy amin'ireo. Dia faly ireo ka nanaika nome vola azy, ary nanaika izy ka nitady izay andro azo ny hamadika azy amin'ireo amin'ny tsy misy olona. Exodosy toko 12. Atombontsika amin'ny andenin'ny 9 ka hatramin'ny 12 amin'ny anaran'i Jesosy tsika. Ary raha misy omby manonto lehilahy na vehivavy ka mahafaty azy, dia ho toraham-bato tokoa ny omby, ary tsy hohanina ny henany. Ary ny tompon'ilay omby dia afatsiny. Fa raha omby efa zatra nanoto hatramin'ny taloha iny, sady efa nambara tamin'ny tompony zany, nefa izy no tsy niaro azy, ko nahafaty lehilahy na vehivavy ny omby, dia ho toraham-bato ny omby, ary ny tompony koa ho vonoina. Raha saziny izy, dia andoha vidinaina araka izay sazy atao aminy. Raha manotro zazalahy na zazavavy ny omby, dia araka izany lalàny zany koa no anaovana azy. Raha manoto andevolahy na andevavy izy, dia omena sekely volafotsy 30 ny tompony andevo, ary ny omby ho toraham-bato. Amen. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Raha zay taridalana ry havana, efa nitondran'ny ray aman-drenitsika tamin'ny tapany voalohany teo ny kasatsy teny tsony efa be dia be ny voalaza teo, anatra manokana ho antsika rehetra mandalo amin'izao herinandro masiny ty taona ny fibebahana farany ty. Andron'ilay mpamadika,
ny andro tsaroana amin'ny Alarobia Masina tahaka an'izao. Andao hoe jerentsika vetivety ny tantaran'ity Jodasy ity. Voalaza ny ray aman-dreny teo ny 12 dia Galileanina avokoa. Jodasy rery ny tena atao hoe Jiosy satria any amin'ny faritanin'ny Jodia, any amin'ny toerana anankiray antsoina hoe Keriota, zay ny maha Jodasy Iskeriota azy, avy any Keriota. Zanaka lahy tokany mpanaka reny Jodasy, Sadoseo raisy reniny. Zany Sadoseo zany anisany maro anisany membre ny Sinedriona, sady manan-kareny zany ny avorazana. Zao ny tantarany. Mba nanantena raisy reniny, zanaka lahy tokany mpanankareny, zany engere olona disoante, zay rehetra tedavina dia tsy maintsy azo. Ny ankikeliny fotsiny metsika sokatra ny tanany raisy reniny. Rehefa ny rahany Jaona mpanao batisa ilo lalana ny tompo, ny antso mpianatra be dia be Jaona. Anisan'ny mpianatra Jaona Jodasy, niaraka tamin'ny Petera sy Andrea. Diso fanantenana raisy reniny, diso fanantenana. Satria nananteny any amolavola ny zanany handova be. Raha mba lehilahy heverina fa manana ny maha izy azy, tsongolonim-boly teo amin'ny fiarahamonina koa ny narahana, fa lehilahy rehefa nijerena sy ny tombanana ivelany, boribory oatra ny aotra, ny fitafiny volombiby, ny fihinany valala sy tantely remby. Fa ela vely ty efa adala ozy ny ray aman-dreniny, inona ny nahory any laty ato aminay? Andeha naraka n'izay mety ho mpamina ny sandoka any. Fa zay ny masaka tao anatiny, nanaraka ny Jaona mpanao batisa Jodasy. Rehefa tonga ny fotoana niseho teo amin'ny zany mpaminany lehibe zany ny tompo, indro ny zanak'Andriamanitra ho Jaona, lay manaisotra ny fahotany zao tontolo zao. Saiky nanaraka ny Jesosy daholo ny mpianatra Jaona. Anisan'ny Jodasy, izy no nifidiana farany indrindra, ary voalaza ny ray aman-dreny teo, izy no manam-pahaizana indrindra satria sady avorazana no manan-karena no manam-pahalalana. No tendreny izy no mpitana ny kitapom-bolan'ny apôstôly na ny corps apôstôlika tamin'izany andro zany. Rehefa tonga ny fotoana, fantatritsika ny tantara fa tsy afaka madibadika be dia be ny baiboly tsika fa ny fotoanany tsy misy ny gadrainy Jaona. Tapahana hatramin'ny lohany, lasa neritreritra ihany Jodasy, fa naninona ny tsy mba nao fanelanelanana ny mpampianatra mantsy an'i Jesosy. Rehefa nifidy ny anjara andraikitra tsirairay avy ny tompo, misy 3 lahy tena mpiaraka amin'i Jesosy atao hoe reo ny compagnon apôstôlika. Simona le atao hoe Petera, dia ny zanaky Zebedeo roa lahy, Jakoba sy Jaona. Reo foana ny miaraka aminy. Hatrany Getsemane ho hitantsika zany tantara zany rapitso. Rehefa nakatra teny tendrombohitra Jesosy ka niova endrika, izy 3 lahy natsona. Ozy Jodasy hoe, fa naninona tsy mba zany natsona? Efa nanomboka ny kiky tsy kelikely tao anatin'ny fony sy ny eritreriny ny resaka fialonana, satria efa zatra ny tanotanina ny arena sy ny fitazaina fiantana teo amin'ny ray aman-dreny, ka raha vao tsy azo ny zavatra izay eritreretiny ny fo sy ny saina, dia manjary mikiky fialonana tao anaty tao. Vao tamin'ny lahady taontsika ny natsiaro ny akaran'i Jesosy tambonahitra tao Jerosalema, nanantena daholo ny mpianatra hoe mirodana ny fanjakan'ny Romanina sy Herôda tsony ny manjaka fa ty atao hoe taranaky Davida ty.
dia nanantena daholo ny rehetrarehetra hoe aisy ozy re jaona sy jakoba ny rany reny hoe rehefa avy amin'ny fansakanao ianao a ny anankiray mba mandidia eo akavananao dia ny anankiray eo akavianao mitetitetika no prime ministre sy ministre sy lehibe ny gouvernementa sy anana toerana daholy ary anisan'ny tetika an'izany jodasy saingindrisy dia isy fanantenana na ny mpianatra azy tadidio ry havana fa namadika daholo ny mpianatra fa ny mpianatra sisa araka ny tenin'i Jesosy tamin'ny Petera ry Simona rehefa mibebaka ianao a ampahirezo ny rahalanao rehefa nanomboka ny kiky tsikelikely ao anatin'ny foniny zanaka mpanan-karena diso anta ny fitiavam-bola sy ny fitiavan-karena ty tanany ty tompoko rehefa zatra mitsotra ohatran'izao sarotra ny mamokina aneo sarotra ny mamokina aneo mamperitreritra ry havana tafiditra ty anatin'ny fiangonan'Andriamanitra ny mpamadika amin'ny resaka fitiavam-bola mba azonareo an-tsaina moa hoe inona ny hevitry ny sekely 30 zay nandraviravisa ny lohan'ny mpisorona ny membre ny sinedriona ny ty lela-mpamadika ty vidinay nandevo anankiray tsy mba vidinay ny olona afaka akory farafaharatsiny fa ny olona ambany kilasy indrindra teo amin'ny fiarahamonina zanany nanoloran'ny Jodasy lay raha marina dia ozy sika hoe olona efa zatra ny kirakira voly zany hoe vendrana be koa le Jodasy naninona raha mba natao be dia be ohatra ny tadidinareo le nisy vehivavy Maria nanositra ny lohan'ny tompo sy ny tongony tamin'ny menaka manitra voalazany amin'ny filazantsara Jaona zany ny toko 12 io zao raha namidy lafo denari 500 omenany malahelo kanefa ho ny voalazany soratra masina izy ny mpitsaingoka zay rehetra ao anatin'ny kitapom-bola efa mpangalatra hatramin'ny voalohany loza re olona loza marina be ny voalazany ray aman-drenina mpatsahivina teo Jodasy ny apôstôly tena tiany Jesosy indrindra ary nanariny hatramin'ny farany fa voalazany soratra masina hoe rehefa nidiran'ny Satana zay no izy ekade mba tsy hanao ny anokatra varavarana idiran'ny devoly Taninanandrano malahelo Jesosy tadidinareo ny afany tamin'ny voalohany taona lasany devoliny ena lasany daholiny ena raviravizany amin'ny vola raviravizany amin'ny zavatra hita maso anymetsiny ny Jodasy tsika rehetrarehetra fa tsika rehetrarehetra ny Jodasy tsy malala menatra mandrobany an'Andriamanitra dia ozy ianao hoe tsy zany fa ranona ny voa amin'izany sa mimeritreritra tsisy afaka miala amin'izany tsika na ny anankiray aza mba manana ny fibebahana nanana ny 170 rehefa tompo tamin'ny Simona Petera ny mason'i Jesosy avy ao amin'ny Kaiafa ianao koa namany ianao ny taniaraka ankizy vavy kely zany ny mpangany Simona Petera tsy izy tsy fantatra akory zany lehilahy zany fa le fijerin'i Jesosy le feny fitiavana tsy nanome tsiny any Petera iny ny nampibebaka azy sy nampitomany azy saika ny 120 akoatra ny Jaona maty martio avokoa engane mba hitodika aminao ny mason'i Jesosy androany okizay re olona okizay maninona ny atakalinao vidina andevo anankiray ny tomponao sy ny fitiavana lasa neritreritra ry havana mandray olona moa pastera ny ampiangonana sorako an'Andriamanitra satria Jesosy tsika re olona mahay manova olona hainareo tsara ny tanàna ambany misy anay iny be dia be ny mpivarotena nisy ny kitian'ny tompo dia rehefa mba nampiresaka zany efa niova fo izy indraindray koa nge mba tsy fidiny re olona indraindray mba tsy fidiny sarotra be zao ny fiainana
ohatrinona ozy ianareo ny vidin'ny anankiray tsy mitondra anareo amin'ny fakapanahaka hoe ve tena tsisy vidy mihitsy izy ty pasteur 500 ariary 500 ariary eny amin'ny mifaritra misy anahiny tsy maintsy homakan'izay pasteur fa tsy mihinana ny ankizy za tsy manao hoe raha mba zany tsy fidiny fa ny kamarony filandra tsy mahita fotsiny dia manao ny tsy fanao ary ny zanaky ny mpanan-karena ny tena betsaka anaro ny mpanan-karena ho ny apôstôly Paoly fa miovaova zao fiainana izao mba tsy atokony ny arena miovaova fa Andriamanitra zay manome malalaka antsika ny zavatra rehetra mba hifalitsika mba hanao soa mba hanan-karena amin'ny asa tsara azoto sy hanome ary miantry sika eritreretinao fa tsy tazan'i Jesosy ny tananao vo tamin'ny lahady any victimen'izany manome vatsy ny fiangonana isan-kerinandro miaraka amin'ny voady izay zavatra ataon'ny olona eo rehefa tonga tany an-trano tsy hitany nalehan'ilay valopy nisy ihany ny tao anatiny tao gaga zao ny zanako matazana maheno aheto fa mbola tsy fantatry ny vady aman-janako za fantapatatro le tanana nanao azy ananatra azy tapabolana lasa zay any amin'ny 700 kilomètre trano amin'ny telefônina mpanompon'Andriamanitra pastera vanginy Jesosy maloto be ny fiangonanareo diovy mandritra ny 7 andro ny pitsonenina nanao vavaka fifadikanina ny fifoazana dia nambarako zany rehefa vity ty fotoana ty tonga dia diovina ny fiangonana nanomboka sabotsy sy ny farana zoma inona ozy nareo ny zavatra nitranga rehefa zoma ao ambadiky ny Hazofijaliana ka misy rido ohatran'izao feno lamokana tody ary tsy vao indray mandeha tany eloloha tany anankiray fa tamin'ity anakenina tsisy olona afaka miakatra eto afa-tsy ny dekônina ihany fa sarotony be zay na ny mpianatry ilazantsika amin'izany hoe aza mba hidirany devoly ihany re olona ohatran'ny Jotasy mba tsy ho fitaovana nombana ny asan'Andriamanitra ny asika okizay ny fitiavam-bola sy ny fanodikodonam-bola atao viampy anao araka ny tenin'ny soratra masina tenenin'ny apôstôly eto hoe mba hianina amin'izay rehetra omen'Andriamanitra antsika any amin'ny Timoty 2 Timoty 1 toko 9 nahitantsika an'izany ny andinin'ny 7 za tsy maniry anao manitra sy fadiranovana tsofoky rano daholo nareo miliardaire fa ny nampalahelo an'i Jesosy rehefa nanan-karenonareo izy adinonareo maninona ny mangalatra ho an'Andriamanitra marina be ny teny teo hoe efa raha mifamonoanao tena nga ty zavatra ty dia jerevy ny fiainanao ozy anao fana inona tsy ananako zao zao mitoraka salimo sapo daholo ny olona rehetrarehetra mifanena amiko kanefa arena maloto zay namidina ho an'ilay raha marina nanenina kely ihany Jodasy ny farany rehefa niverina niona tamin'ny lohan'ny mpisorona tiany ianareo sy fa tsy misy ilako an'ity ozy ny lohan'ny mpisorona hoe inona koa ny ilana ihany iny sakory zay sitraponinao ny tean'olotra aniny le vola saikely 30 tsy azo natao rakitra tao amin'ny 30 fa vola ratsy fa ny fidanana saha natao hoe sahandra ho ny voalazan'ny soratra masina okizay ny fahadalanao ry fiangonana tadidio fa misy fetra ny famindrampon'Andriamanitra tsy marina zany pastera nga tsy izy ny teny hoe fitiavana mandrakizay ny tiavako anao atao viary engane mba hanana ny fibebahan'ny Petera sy ny fololahtsika rehefa mibebaka ianao manaova asa soa ataovy ny asan'Andriamanitra zany aza mangalatra tsony aza mandeha mitondra ny tenanao amin'ny friaika zao fiainan'izao tsony mba faly Jesosy raha ty Herinandro masiny ty ionina izy
tadidinareo ny fijaliana tamin'ny voalohany taona mipoka tsy mipoka elololohany mitomany nohony amintsika nohony amintsika engane mba hisy fo anaiky androany Jesosy anambitamby ianao okizay okizay ny ranomasonao hiala amin'ity fadalako ty tsy angala bola tsony tsy angala drakitra tsony tsy anotokotom-bola intsony tsy amety fetsiny hafa intsony zany tompoko zany ny fanatitra ankasitrahan'Andriamanitra indrindra fa na dia atolotrao aza zay vola rehetrarehetra an'Andriamanitra nahodinkodinao zany natao hoe vola maloto tsy mendrika amony teny ianao ny farany tsy tonga ho amin'izany ny tompo fa tonga ho izy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho an'ilay tompontsika ny fiandrianana ny fansakana lehibe fa mba ho aminao kosa ary Taninanandrano ny fahasoavana amen. misotra azy ampieritreritra antsika izany zao herinandro masina inona moa ny tsen'Andriamanitra hainona manovanao ny angatahany aminao dia ny manolo tena ho azy ny raha 5:745 andininy fahatelo farany e manolo tena Jesosy anolo tena ho anao ry tompo soa ny eloko rehetra kosa mba sasao engaka omenao fo madio sy vaovao mba aizako manefa zay rehetra sitraka ao sangantsika vavaka isika sotra Jesosy tena jodasy daholo tokoa zay ary mahamenatra ny miteny eto anatrehanao Jesosy maro be ny fiangonana zay tsy mitady famelan-keloka intsony fa efa vitanao tembony hazofijaliana daholo ny eloka rehetra dia manao ny dano mikibony izy tsy adaly ianao Jesosy miteny hoe mibebay ianareo ho avy tahaka ny mpangalatra ny aho vetivety dia tsy ho hita ety an-tany intsony ianareo ary ho tsaraiko fa tsy maintsy mibebaka izay alohan'ny fitsarana farany koseho eo amin'ny bokon'ny fiainanao ara Jesosy raha mba mety ianao amin'izao herinandro masina izao ny tsy fahatakarana ny sitraponao fa izao zay dia nangatanana aminao hoe anao ny sitraka ao rehetra izany no ataoko izao Jesosy mangataka ny fananao masina resaka amin'ny tokantrano tsirairay avy ny androany Jesosy sotra Jesosy ny anaranao no angatahako izany rainay izay ny an-danitra ho Masina nenina tonga ny fanjakana tao ny sitraka ety an-tany taky ny an-danitra meonoho ny ana sahazo anay ary mamelany elokay taka namlanay izay meloka taminay rasa mitondra ny mifakapanahy ny mafana ny malatsy
anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay raisonysodrano ho Jehovah tompo aminao zanako ianao zanako zany a faiziko raha manao ratsy ary aza reraka ny famaizan'ny tompo anao fa ny zanaka tiany a no anariny anaro ahatrray Jesosy tongava any atokantranonay tsiraray avy amin'izay ianao araka ny tena hoe tsy mamelanao rery androany misaotra Jesosy anao ny dera anao ny aja anao ny voninahitra mandrakizay amen voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany aleluia masina Jehovah tompony maro endry tany rehetra tanteraka tokony izany inarany resiny zanaka ary ny fanamasina samy mahereza tompo
fitiavanao feno fifaliana fanovotsena